Mbola ampitombo aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika misaotra anao hatrany izay ry Tompo Ren'izay an-danitra rehefa tonga tahaka izao sabotsy, satria mahatsiaro ny nitantananao amin'ny fiainanay nandritra iny herinandro nidiavinay iny Tompo. Tsy ho voatanisanao eto izay nataonao taminay tsirairay avy isam-batan'olona sy isan-tokantrano, fa nitsapanay ao anatin'ireny dia velona ianao Andriamanitra, velona amin'i Jesosy Kristy ary dia velona koa izahay indrindra ny fanahy masina izay mitari-dalana. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka izany ry havako dia misaotra ny Tompo isika satria tratry ny faran'ny herinandro toy izao. Fotoana fiomanana andeha hiangona rapitso alahady ny andro anio ry havako. Ho antsika eto amin'ny FKMA dia miavaka indray ny fampiovavahana ataontsika rapitso satria alahady ny atoko-pira. Koa dia anjaran'izy ireo no manatanteraka feno ny fotoana. Ny sampana tsirairay avy dia nomen'ny Tompo ny fanomezam-pahasoavana na ny fanomezan'ny fanahy. Koa dia ho ampiasain'izy ireo izany rapitso entina midera sy mankalaza ny Tompo ary hoentintsika indrindra mihaona amin'ny Tompo ry havana ao anatin'ny fampiompivavahana. Noho izany dia mivavaka ho azy ireo isika. Aorian'ny fampiompivavahana dia manasa antsika izy ireo fa efa misy sady koa ny tsakitsaky izay nohaniny aroso antsika. Honim-boa antso ny mpino dia hoy ny tsenjerintsika amin'ity volana jolay ity hoe vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Eli tamin'ny Samuela, andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valoy hoe mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriana. Amen. Hitantsika eo amin'ny Samuela voalohany toko 7:1-7 izany. Samuela mbola zaza nefa dia natsoin'Andriamanitra tao anatin'ny torimaso. Miavaka koa izany ary tsara mba ho eritreretina sy ho saintsaintsika ry havana. Dia samia ary ho tratry ny rapitso ry havana, samia tahian'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Ny Tompo Iray any an-danitra misaotra anao izay fa miavaka amin'ny fotoana rapitso izay iarahana amin'ny atoko-pira. Koa dia mivavaka izay ho an'ny manana anjara rehetra. Tsirairay avy araka ny anarany ary araka ny andraiky ny Tompo. Fanahinao masina ny hanolontsaina azy ireo. Ny fanahinao masina hitari-dalana no vita soamantsara ny zara fanompoana hanomezana voninahitra anao. Mivavaka ho an'ny atoko-pira sy izay ho asehony rehetra amin'izao alahady izao. Aoka ny fanahinao masina koa efa hiasa ao anatin'izy ireo mba ho tafita ny hafatra Tompo, satria te hihaona aminao koa izay amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy ireo. Ary izay mpanomponao na ny kely na ny lehibe tonga hiaraka hivavaka dia ampiomany eo am-po. Ampiomany ny saina mampananay amin'ny alalan'ny fanahy masina Tompo, mba tsy sanatria tonga vatana fotsiny fa ny fo sy ny saina mampananay, ny maha-olona anay iray manontolo dia ho voninahitrao rapitso sy ny amin'ny androm-piainanay manaraka rehetra. Dia tahiny fotoana ary Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.